Riava malala ao amin'ny tompo ho aminareo anefa fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny loha hevitra mpanjintsika androany alahady 3 avrila 2024 dia ny hoe Zanak Andriamanitra miambina sy mitoetra mahatoky. Andeha ary sika idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny famakiana ny salamo 490 andininy voalohany ka hatramin'ny 4 ka eo mpitsanganana nanaovantsika izany dia toizantsika amin'ny hira 920 ny andininy voalohany 3 sy ny 4 ary tsy mipetraka tsika raha tsy vita ny vavaka fionana. Ndeha isika idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny famakiana ny salamo 490 andininy voalohany ka hatramin'ny 4 rehefa hitantsika izany dia raha tsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo. Mirafy raha-baovao an'ny tompo, miraha ho azy ry tany rehetra, miraha ho antsoina isaora ny anarany, lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly, ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana taony. Fa lehibe ny tompo ka mendrika ho derainy indrindra, sady matahotra ambonin'Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsy nitsinona, fa Jehovah no manome ny hevitra, fa mira-piratana sy voninahitra no eo anatrehany, hery sy fahasera-tare no fitoerany masina. Amen. Ataontsika ny hira fa Fpma 720 ny andininy voalohany 3 sy 4. Ny feonay rehetra izao. Araka vavaka sika. Tompo Andriamanitra io, mendrika ho deraina sy ankalazaina mandrakizay ny anaranao.
ianao ilay Andriamanitra ay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Misotranao Andriamanitra no nanomezanao anay izao herinandro masina izao. Izay fotoana mba ahatsiarovanay ny lalan'ny hazo fijaliana izay nitondrany Jesosy ny mangidy rehetra mba ho famonjenanay. Sotranay fa Andriamanitra tena tianay ianao, Andriamanitra tsara indrindra. Matsiaro anify izay fa tsy tanteraka manoloana ny hatsaranao. Isan'andro san'andro mantsy izay Tompo dia manohy teo anatrehanao, na amin'ny teny, na amin'ny eritreritra, na amin'ny vava, na amin'ny fijery. Ary izany rehetrarehetra izany dia mitondra fanameloana ao anay noho ny fitsarana maro nataonao. Mifoana sy mibebaka aminao izay Andriamanitra, hisory aminay izany loto rehetrarehetra ao am-ponay izany amin'izao fotoana ahatsiarovanay ny nanolorana an'i Jesosy Kristy hanafitra anay. Mangataka aminao izay Jesosy io, mamindrafo aminay, mamelany lokay. Ankehitriny dia raha hanatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao izay dia miarahanay amin'ny alalan'ny fanahinao masin'Andriamanitra ka hatreo feno izahay ary tahio izao fanompoam-pivavahana izao mba ho tafahoana tanteraka aminao tokoa izahay amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fampianarana izay hoentin'ny mpanomponao rehefa avy eo. Dia hatreo feno izahay mba ho voninahitra ao izay rehetra ataonay eton'io. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy mpanafitra anay no angatahana izany. Amen. Afaka mipetraka isika. Izao dia tonga eo amin'ny fotoana hienoana ny tenin'Andriamanitra isika, ka melohany hitsanganany ny tompona anjara dia ataontsika ny hira 770 andininy voalohany ry fanahy mpanazava. Mbola hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra fahasoavanao, rainay any an-danitra ianao. Aminao irery ihany no hitoeran'ny fahafenoan'ny hazavana sy ny fahendrena. Hazavao ny eritreritray amin'ny asan'ny fanahinao masina, mba azonay marina ny hevitry ny teninao. Omeo anay ny fahasoavana mba hahafahanay mandray ny teninao amin'ny fanajana sy amin'ny fanetretena tanteraka. Koa engany izay teny vakiana mba hitondranay ametraka feo ny fitokisanay aminao irery ihany sy hahafahanay manome voninahitra ary anompo anao mandrakariva amin'ny fitondran-tena kasitrahanao. Mangataka izany aminao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo mpamonjy anay. Amen. Ny vakiteny voalahatra amin'izao alatsinainy izao dia izay hitantsika amin'ny filazantsarany Matio 5:20. Matio 5:20 metomboka amin'ny andininy 420 ka hatramin'ny 30. Matio 5:20 metomboka amin'ny 420 ka hatramin'ny 30. Ny fanoharana ny amin'ny taleta. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa andeha ho any an-tany hafa
ka niantso ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany koa ny anankiray nomeny talenta 5, ny anankiray 2 ary ny anankiray 1. Samy arak'izay fahaizany avy dia lasa nandeha izy. Ary niaraka tamin'izay dia lasa ilay nandray ny talenta 5 ka nataony varotra izany ary nahazo tombony talenta 5 koa izy. Ary toy izany koa ilay nandray ny 2 dia nahazo 2 ho tombony, fa ilay nandray ny 1 kosa dia lasa niady ny tany ka nandevina ny volan'ny tompony. Ary no ny ela dia tonga ny tompony ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany. Ary no nanantony ilay nandray ny talenta 5 dia nitondra talenta 5 koa izy ka nanao hoe, tompoko, talenta 5 natolotra ho ahy, indro nahazo tombony talenta 5 koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky. Matoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ary noho ny nanantona koa ilay nandray ny talenta 2 dia hoy izy, tompoko, talenta 2 natolotra ho ahy, indro nahazo tombony talenta 2 koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Fa noho ny nanantona kosa ilay nandray ny talenta 1 dia nilaza hoe, tompoko, fantatro fa olona mila voatsiary ianao, mijinja eny amin'izay tsy namafazanao ary manangona eny amin'izay tsy nahafanao. Dia natahotra aho ka lasa nandevina ny talentanao tao amin'ny tany. Indry lasanao ny anao. Ary ny tompony namalika nanao taminy hoe, ry mpanompo ratsy sady malaina, efa fantatrao fa mijinja eny amin'izay tsy namafazako aho ary manangona eny amin'izay tsy nanahafako. Koa tokony nampanana ny volako tamin'ny mpanana vola ianao, ka raha tonga aho dia ho nandray ny ahy mba mijanana. Koa alao amin'ny talenta dia omeo ilay manana ny talenta 10. Fa izay rehetra manana dia omena ka hanambe izy. Fa izay tsy manana kosa na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Ary ary ho any amin'ny maizina ny velany mpanompo tsy mahasoa. Any no izy ny fitomaniana sy ny fikotroan'ivy. Amen. Melohany nontsika ny afatra entin'ny mpanompony dia ataontsika eo mpitsanganana ny hira fa 420 tompo mba te iona. Eo mpitsanganana anaovantsika izany. Afaka mipetraka isika. Vavaka isika to. Ry Tompo Andriamanitra io, misaotra anao izahay amin'izao takariva izao.
raha mbola nangonina hoeto indray satria te hiresaka aminay ianao, te hampianatra anay ianao ary mbola te hialanenina aminay ianao, fa tsy misy tiana ho very izahay na dia iray aza. Misaotra indrindra Tompo, ankehitriny raha hanambara ny teninao dia miasa mahery ianao fanahy masina, hampangina ny feo rehetra izay tsy avy aminao. Ary ianao Jesosy ilay teny tonga nofo, ianao no hitanay amin'izao fotoana izao, ianao no hiteny aminay, ary ianao no hampahery anay koa, hampianatra anay. Misaotra indrindra Tompo noho ny fitiavana mandrakizay, izany no hitiavanao anay, ary izany mbola hamparetanao famindram-po aminay. Misaotra indrindra, misaotra ry Tompo, ny anaranao Jesosy tianay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompony ho amintsika tsirairay avy ry havana. Arabaina ianareo tratra ny andro faharoa amin'ny herinandro masina, alatsinainy 3 avril. Ny lohahevitra ho banjintsika dia araka izay efa nambara hoe Zanak Andriamanitra, miambina sady mitoetra ho mahatoky. Ny perikopa anjarantsika dia izay efa novakiana mazava tamintsika teo, ny fanoharana ny amin'ny talenta. Tsara ihany manamarika fa ato amin'ny filazantsarany Matio manomboka any amin'ny toko 7:20 hatreto amin'ny toko 5:20 dia miresaka ny amin'ny ametrahana ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny farany. Izay zany no resahana ao anatin'izay. Ny texte eo aloha mialohan'izao perikopantsika izao dia miresaka ny amin'ny Virgine 10. Ao anatin'izany no andraisantsika amantarana hevitra hoe ny faharetana amin'ny finoana sy ny faharetana miaraka amin'ny fanamasina. Eto amin'ny andininy 4:20 hatramin'ny 7 anjarantsika dia miresaka ny amin'ny talenta. Rehefa jerena le texte dia mizara 3 mazava tsara. Angamba mino fa raha namakinareo dia hitanareo le izy. Ny tapany voalohany zany dia ny andininy 4:20 sy ny 5:20. Izay no tapany voalohany. Inona ary no ambara amin'izany tapany voalohany izany dia ny fizarana ny talenta. Fanamariana fotsiny le talenta zany eto rehefa mamaky eo amin'ny andininy 7:20 tsika dia mahita fa vola no resahana eto. Ary le tompo ara moa dia miteny mihitsy rehefa tsy aninona ianao any amin'ny diaminareo dia mahita an'izany mpanompo tsy misy ilana azy. Izay ilay mpanompo 7 fanamariana fotsiny mpanompo tsy misy ilana azy. Ohatran'ny enjana be le fiteny kanefa izay no antokan'ny diamina azy. Dia ato zany dia hoe rehefa tsy nampiasainao ny volako dia tokony napetraka tany amin'ny banky dia mba misy intérêt ho raisiko rehefa miverina. Iny zany fanamariana fa resaka vola ny resahana eto. Ary any amin'ny diamina ary izy dia mba curieux ihany aloha satria izay le izy mamaky ato dia mamaky any amin'ny diamina. Le talenta resahana eto zany ny diamina milaza hoe andraso aloha fa tsy haiko tsara mamaky azy fa tena soratako amin'ny teny gasy inona le talenta, manaona ny valeur an'le talenta izay nomena nyreto olona reto. Le mpanompo voalohany zany ozy ny diamina dia namena denari 3 alina. Tu vois, donc vous les jeunes, vous n'allez pas comprendre. Mais c'est comme ça qu'on dit en malgache. 3 alina, 30 000
Je ne veux pas dire talent parce que si on dit talent, c'est autre chose par rapport à ce qu'on dit dans le texte. Dia le faharoa nomena indray ray alina sy 2,000 12,000 amin'ny filazan'ny diema azy dia amin'ny le fahatelo namena 9,000. Rehefa ajerenareo zany reo le denari zany hoe le denari anaram-bola romanina eo le denari zany dia mirana égal le talenta iray zay resana eto dia 3,000 3,000 denari zay ny valeurany approximativement. Ndray andro pasteur ampianatra antsika tsara an'io fa za monko tsy dia miditra lalina fa ny diema zany mba tena farany lavitra kahitako dia zay le izy ka le denari zany dia 3,000 le talent 3,000 denari zay ny valeurany. Dia nizaraina ireo talenta ireo dia lasa nandeha le tompo. Azontsika tsara le saine na la fisaritsaina le zany dia lasa nandeha le tompo dia nametraka ny entiny fananany tamin'ireto olona anankitelo reto. Tena zavatra tsotra be fotsiny ny raisina eto hoe tamin'i Jesosy vao nanomboka ny asany rehefa 30 taona izy dia nanomboka ny asany izy dia niantso mpianatra izy. Dia rehefa niantso mpianatra izy ireo mpianatra ireo tsy hoe natsoina dia mba ohatrany hoe miakompagner azy fotsiny fa nianatra ireo taminy nandray fampianarana, nahita ny toetrany, nahita ny fombany, nahita ny fomba fiasany, nahita zava-magaga, niaritra fahoriana koa, niaritra noanany, mahalala voky ireo, mahalala nono ireo, niaritra n'izany rehetrarehetra izany tao anatin'ny 3 taona no nampianaran'i Jesosy azy. Dia rehefa namaky an'ity texte ity dia le tompo zany zay nizara ny fananany mba hahatonga an'ireo hampiasa izay fananany izay dia mahatsiaro an'i Jesosy nampianatra ny mpianany 3 taona angarangidina. Niantso izy dia nampianatra izy dia avy eo izy lasa manomboka amin'ny lalany zany fahalasana Jesosy zany zao fandiniantsika ny herinandro masina izao. Dia lasa Jesosy dia inona zavatra nafarany tamin'ny mpianatra? Inona ny hitantsika ao amin'ny Matthieu 7:20. Mandehana ianareo ka ataovy mpianatra ny firenena rehetra, izany ny afatra. Dia ao amin'ny Marka mbola miteny foana mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena, manao batisazy ao Matthieu manao batisazy amin'ny anaran'Andriamanitra ray Zanaka Fanamasina. Zay zany ho an'ny Zanak'Andriamanitra. Ça zany le hoe kristiana, le terme kristiana amiko ohatran'ny parce qu'il y a des chrétiens et des chrétiens. Dia ny anahy tonga dia tsoriko hoe Zanak'Andriamanitra. Ny Zanak'Andriamanitra dia mampianatra Jesosy ary mandrak'izao izy mbola mifidy olona, mbola miantso olona, dia mbola mampianatra. Fa nanina moa io pasteur io ny lasa pasteur satria ozy Jesosy tsisy hampianatra nge ny AiX-Marseille fa ndany ianao makao mampianatra. Dia mila mianatra zany tsika ka le fianarana tsara be nge le tenin'Andriamanitra. Le fianarana omeny Jesosy dia zao ity tenin'Andriamanitra ity izay ambara any amin'ny Hebreo any tsy mety levina, teny tsy mety levina, teny izay velona mahery satria nahoana? Satria mitaiza antsika, mampianatra antsika. Izany zao reto fisarahan'le tompo amin'ny mpanompony reto dia tahaka an'i Jesosy izay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly 2 tadidinareo rehefa tamin'ny ascension. Mbola miresaka isika mbola manafatra dia iny izy fa lasa nentin'ny rahona nandeha. Lasa Jesosy teo le mpianatra dia hoy izy ny anjely aza variana mijery ny lanitra fa iny Jesosy zay hitanareo nandeha iny mbola hiverina izy. Amin'ny asan'ny apôstôly 2 nahitantsika an'izany. Izany ny zavatra mitrangetra.
ka ny zavatra tsara marina zany dia zao hoe le talenta inona marina moa le talenta zany eto izy ho a dia vola nresahana fa ho atsika izay amin'izao fotoana izao izay velona amin'izao fotoana izao izay mbola omeny jesosy talenta mety izay tokoa mety ho arena sy fananana mety ho fotoana mety ho haitao ianareo zany haitao zany ianareo tsy mahalala an'izany le savoir faire mety izay mety homeny jesosy ianao mety zavatra hafa koa mety tsy fantatra fa ianao mahafantatra azy entina ampiasaina ampona azy hitantsika eo amin'ny tapany faharoa eo fa ny tapany faharoa andininy fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo dia miresaka ny amin'ny fampiasana kosa indray ny talenta izay nomena dia inona ny zavatra nitranga ny mpanompo anankiroa tena nanao izay azony natao dia tena niasa ary nahazo vokatra tenitsika hoe 100 isan-jato namena denari 3 alina izy dia nahazo 3 alina tombony izay ny filazana azy eto fa ina zavatra nitranga le mpanompo fahatelo dia hoy izy tena mba olona tsy aizako izana saina maka tombony hoaniny any izy zany lasa mandeha any izy manao fiainany any dia zana sainy miasa mitady tombony amin'ity volany ity aloha ty ho aleviko any dia tsy very dia amin'izay rehefa tonga izy apotrako dia meko azy matahotra kosa ho verika dia aloha alevina ho aingana ry havako misy ange ny zanak'Andriamanitra mandevina talenta misy amintsika ane zany zany anao an'izany loha taloha zao aho tsy satsony fa tsy misy ange olona anankiray tsisy zanak'Andriamanitra nge iray ka Andriamanitra tsy hanome moyen azy hoentin'Andriamanitra hanompo an'Andriamanitra matoa atsony matoa fidiny atokany ho azy dia zao manana fikendrena ho atsika Andriamanitra ary manomeny moyen rehetra izy amin'izany manomeny moyen rehetra izy izay le talenta resahana eto ny ampiasanao an'le talenta dia zao tsy izay mahafinaritra anao kory no ataonao tsy izay itiavanao ny fampiasana tsy izay ny ilana azy fa zao mba hahatonga n'ilay tompo izay nanolotra ny talenta handray ny vokatsoa avy amin'ny talenta nomeny anao dia lasa ihany ny saiko izany hoe zany rehefa miteny zany jesosy hoe mandehana dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra dia manaova batisa azy fa ambara-pahatonga ny fahatamperana izao tontolo izao dia ombanao aho tanareo meny anao ny moyen meny anao ny torohevitra sy ny fampianarana rehetra fahanao manao ilay fanompona fa mbola miteny izy ombanao aho miaraka aminao aho aza matahotra miaraka aminao aho fa ireto makony le tompo laza tany dia tena tsy hitany hoe aiza kanefany raha ohatra ka tena ao ilay fitiavana an'ilay tompo dia mahafantatra izy amin'ny andro anankiray tsy apoiziko iveriny ny tompoko iny satria zaho amin'ny fananako zany mpanompo ao amin'ny tranony ity tsy maintsy iverina eto amin'ity tranony ity izy raha izay no nibaiko an'lay mpanompo dia tena zao ataon'ilay mpanompo anankiroa izao miasa tsara manao izay ahatonga vokatra tsara ho an'ny asa natao dia mahazo tombony 100 isan-jato dia isika zany rehefa omen'Andriamanitra ny talenta aza mieritreritra aza miteny tandremisy dia za tsy mamena tsy azo atao zany fa izao angatao ny fanahy masina ampafantatra anao inona ny talenta nomen'Andriamanitra anao mila trandrany zany fa Andriamanitra mifidy olona Andriamanitra mitady olona hanompo azy izay ny fikendreny ho atsika tsirairay avy
raha nampafantariny ny famonjena ao amin'ny Kristy isika dia tiantsika hanompo azy. Fa manomeny moyen rehetra izy, omeny mitalaho amin'ny fanahy masina, tompo ao inona ny talenta nomenao aho. Fa soa mihevitra hoe fa ahoana koa izany, zahako ny mianatra be, zahako ny fofotra be, zahako nanao an'izao. Tsy mba fisainantsika zanak'Andriamanitra zany. Ny zavatra rehetra ananantsika dia nomen'Andriamanitra antsika. Fitenin'ny pastera tadidika, tsy misy izay ananantsika ka tsy noraisitsika taminy. Tsara be le expression a. Tsy misy sao dia hisy eritreritra hoe izany tena simba be mihitsy ny akanjoko, ny pataloko nipetraka tamin'ny W, nianatra be ananao. Raha nanana an'izany ianao dia Andriamanitra nanome anao ny moyen rehetra nahafahana nanao izany. Dia ny asa raha ny mpanompo. Inona ny tapany fahatelo izay hojerentsika farany? Ny valisoa. Any amin'ny aiza le misy an'le teny iny hoe any amin'ny Hebreo, fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka anadino ny asanareo. Fa mamaly soa Andriamanitra, tena mamaly soa. Jereo nge ty tompo ty eny niverina ary izy. Tsy tsy nampahafantariny an'ireto mpanompo reto hoe ho avy amin'izao fa tonga izy dia tonga komody ao an-tranony izy. Rehefa tonga izy dia nanontaniana daholo ny mpanompo hoe nanakory nanaovanao an'izay talenta nomeko anao izay dia hoy izy le ray hoe ity ny volanao fa nahazo dinady talenta 10 amboniny indray. Manakory ny valisoan'le mpanompo sady nahazo ny fifalian'ny tompony izy no nahazo miditra tany araka taminy ao amin'ny fanjakana. Izay ny zavatra hitantsika amin'ny texte. Dia toy izay koa le faharoa, nampiasa ny talenta izy dia nahazo tompony 100 isan-jato, nomena ny tompo dia faly be ny tompo, tsara be ny mpanompo, sady mahatoky ianao dia izao midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Nakasitraka mandray ny fankasitrahan'ny tompo, mahita ny fifaliany ary miara-miditra aminy ao amin'ny fanjakana. Fa ny zavatra mahavariana dia izao, le mpanompo fahatelo sady efa kamo tsy nanao inona mbola be vava indray. Tsy hitanareo hoe be vava ve izy? Inona ny lazainao? Izao no nataony. Ohatrany tsy mahita tsara fa be maso ngamba efa reraka. Ary noho nanatina kosa ilaina indray ny talenta iray dia nilaza hoe tompoko fantatro fa olona mila voatsiary ianao, mijinja eny amin'izay tsy namafazanao ary manangona eny amin'izay tsy nanahafanao. Grave be nge izany grave eny izany dia natao ohatrao ka lasa nandevina ny talentanao tao anatin'ny tany, indry lasanao ny anao. Quelle impolitesse, quelle ingratitude, n'est-ce pas les jeunes? Zany ary nataon'ilay mpanompo fahatelo, miampy nefa akamony dia be vava be izy. Fa saingy kosa tsy nampoiziny ilay valisoa. Ataontsika hoe valisoa foana ny tsy misy hoe valy ratsy zany koa loha tsy isan'izany, fa le vokatry n'le asa zany dia izao ny voniny efa rano hoe arina. Zareo tsara ny 970 manomboka amin'ny 720. Fa izay rehetra manana dia omena, mba namena le talentany zany ny zaraina tamin'ilay anankiroa izay tena nanome fahafapon'ny tompo. Ary ario 970 ario any amin'ny maizina any ivelany ny mpanompo tsy mahasoa any no isy ny fitomaniana sy ny fikitroanify.
io la lazainy diama hoe mpanompo tsy misy ilana azy. Tena angambontsika tena tonga dia torana maty mipitika ery raha ohatra ka antsika nilazana an'izany. Sa ahoana? Enjana be zany a. Mpanompo tsy misy ilana azy satria nahoana? Nandevina ny talenta. Nandevina ny talenta. Izay ny ataoko hoe hitalahoany fanahy masina fa tsy misy zanak'Andriamanitra ka tsy nomeny talenta. Mitalahoa ny fanahy masina, ampahafantaro ahy ny talenta nomenao ahy. Tanareo ilay hirany ary Ratsimbazaha, ny talenta izay nomenao, tsisy avy amiko izy fa avy aminao, ianao no nandraisako an'izany. Zany ilay izy, ka tsy misy mihitsy zanak'Andriamanitra ilaza hoe za ka tsy mba nahazo talenta dia lazainao miangatra zany Andriamanitra. Tsy miangatra Andriamanitra. Tsy mba misy injustice amin'Andriamanitra. Fa manome talenta izy tompoko. Mety ho fananana io a, mety ho arena, mety vola, mety fahaizana, mety fotoana, mety hairaha, haitao. Fa ny fikendren'Andriamanitra dia zao, ny hanomponao azy amin'ny talenta nomeny anao. Zany ange ny andrasan'ity tompo ity raha zay ny déception totale teto. Rehefa nandalo le fahatelo dia tsisy niraisina dia déçu tanteraka izy ary ny farany dia hoe mpanompo tsisy ilana azy io a dia alefaso any amin'ny maizina fa any izy no hitomany sy hikotry nify. Zay ny filaza ny diama azy raha manana diama nareo. Any izy no hitomany sy hikotry nify satria zao tsy mba nanao ny effort rehetra ny ilaina mba hahatonga an'ilay mba azo vokatra zany ilay talenta nomena azy. Ry havana malala, fandinihan-tena ty herinandro masina ity fandinihan-tena ity. Manoloana ny anjara fanompona izay omen'Andriamanitra antsika tsirairay avy amin'ny talenta izay nomena antsika. Manao ahoana ny fanompontsika an'Andriamanitra. Fa ny fanompona dia zao, ireto mpanompo anankiroa reto sady nanompo amin'ny fifaliana, amin'ny fitiavana, amin'ny heriny rehetra, ary tsy magaga izy raha mahazo vokatra, zato isan-jato. Satria zany Andriamanitra manko dia zao, raha manompo ianao dia tsy dia le hoe 100% nge ny ilainy aminao fa manahoana ny toe-ponao rehefa ao anatin'ny fanompona. Misy fitiavana ve rehefa miteny izy hoe mifankatiava ianareo fa izany no afantaran'ny olona fa mpianatra nareo, tena zay tokoa ve? So dia manompo ianao fa ny tenanao ny tomponao. Satria raha nomena ny talenta dia vokatsoa ho an'ny tompo no ilaina fa tsy ho an'ny reto mpanompo reto. Ka ny fanompona ataontsika tsy ho atsika, tsy ho an'ny tenatsika, tsy ho an'ny ankonantsika, fa ho an'Andriamanitra. Izay no hijeren'Andriamanitra ny fanompontsika. Ary izay rehefa miverina izy, izay nge le hoe miambena eto inona ary miambenana? Zay le fomba fanompona an'Andriamanitra izay. Mba tsy hivily miakaviana miakavanana, mba tsy lasa hivadika zavatra hafa, fa mba tena ho an'Andriamanitra, ho voninahitra Andriamanitra, hahatonga ny olona maro ho tonga amin'ny famonjena, handray ny famonjena, hanaiky an' Jesosy, ho tompony sy mpamonjy azy. Zay nge le ampiasana ny talenta. Mila mpanompo Andriamanitra hanitatra ny ambaindainy ny fanjakana. Isika zao tsiraray zao mpitondra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo izao ity ametrahan'Andriamanitra antsika. Zany ny talenta omeny antsika. Fanjakan'Andriamanitra no entintsika mandehandeha. Ahoana ny fampisehoantsika an'izany? Ahoana ny fanehoantsika an'izany? Iverina anie Jesosy. Zay nambaran'ny anjely tao iny Jesosy izay lasa miakatra iny, zavariana mijery ny lanitra, ho avy izy. Tahaka ny nahitanareo azy niakatra, iny koa nahitanareo azy miverina izy.
ho avy izy, inona no ambarako, inona no ambaranao, tena nitondra ny fanjakan'Andriamanitra tokoa ve izaho sy ianao eto amin'ity tany fandalovana ity, eto amin'ity tany zao tontolo izao. Efa tena ozy izy le ao amin'ny tsy teny afo izy zay le monde part en cacahuète, ngamba mahita an'izany daholo nareo. Zay le iainantsika eto zao, tout part en cacahuète, n'est-ce pas les jeunes? Ah oui, je vois que vous un petit sourire. Ah ben c'est ça, hein? Fa isika izay mpitondra ny fanjakan'Andriamanitra manao ahoana tsika? Ho avy Jesosy, miambena, miasa, mitoera ho mahatoky, handray ny valisoa, tsy mba tianareo ve zany? Tonga Jesosy dia tena hoe andray ry mpanompo tsara sady mahatoky. Sao dia amin'ilay fotoana tongavana iny ianao ilay midifitra kely makary, tonga dia vita ny tantara. Zay ny atahorana, zay ny dikan'ilay hoe miambena. Fa le miambina tsy miandry dia hoe jereo ny lanitra fa hiverina hoy Jesosy. Miasa tompoko, miasa, ampiasaina ny talenta, ampiasaina izay rehetra nomen'Andriamanitra, ahatonga ny fanjakan'Andriamanitra ho hita eto amin'ity zao tontolo izao ity, ahatonga ny voninahitr'Andriamanitra amirapiratra amin'ny fiangonany. Nisy madama zay zao teo nyresaka tamin'ny flou teo dia manontany izy manao ahoana ity, fa ohatrany hoe tao hipetraka ety izy rehefa afaka fotoana fofoy, dia miresaka eo dia manontany dia hoe ozy izy mifloa hoe faly izy mahita hoe misy fiangonana eto. Tanareo, zany ny olona madama vazaha io, zany ny olona mendrandra fiangonana haneo ny voninahitr'Andriamanitra, fiangonana mitondra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo izao, feno korontana, feno hoady, feno fahoriana. Fa izaho sy ianao natokan'Andriamanitra, nomeny talenta, nomeny zavatra ho ampiasaina anehoana ny heriny sy ny fahefana eto. Tsy mandeha lavitra tadidiko le tamin'ny retraite nisy pasteur nampianatra dia hoe fleuris là où Dieu t'a planté. Oui, fleuris là où Dieu t'a planté. Aza mitady zavatra tsy hita, tsy misy fa zao zay nomen'Andriamanitra anao, ampiasao, ahitany manodidina anao, fa velona ny Andriamanitra ivavahanao. Dia ho azy irery ny voninahitra mandrakizay ho amintsika ny fahasoavany sy ny fiadanany. Amen. Tonga eo fotoana filazana ny raharaha-piangonantsika sika. Angatahana ny tompony anjara hiakatra ety anoloana. Dia mbola hafaliana trano ry havana no hiara-panantsika amin'izao andro faharoa amin'ny herinandro masina izao, dia misaotra ny tompo isika afaka manana izao fotoana izao andiniantsika tena misaotra ny ramatoa anta Razafy-Mahatratra nitarika ny fotoana, misaotra ihany koa ny ramatoa Ramiadana Arsolga izay nitondra ny afatra Andriamanitra ao antsika, ary ireo rehetra izay nandray anjara amin'ny fanatotosana izao fotoana izao koa dia tsy adino.
tsy dia misy zavatra betsaka ao ambalitsika androany fa fampatsiahivana ihany raha pitso mandritra ny herinandro ity zany dia mitohy foana ny fotoanantsika raha pitso anjaran'ny sekoly alahady ny sampana tily ary ny sampana tanora kristianina dia ny alarobia kosa dia ny SLK sy ny zavamaneno ny alakamisy dia ampatsefina antsika fa misy fandraisana fanasan'ny tompo amin'izany dia samy hiomana ao amin'izany ihany koa ny zoma dia misy ny fandraisana anjarany amafy amin'ny antsakira izay atao ny alahady kosa zany dia miditra amin'ny folo ny fotoanantsika ary misy ihany koa ny fandraisana fanasan'ny tompo amin'izany dia tsy adinontsika fa misy ny fitsangatsanganana ny alatsinainy izay atao any Val de l'Arc any Aix-en-Provence zany antanterahana an'izany dia menantsika miandalana eo ihany koa no mety ho antsipiriany mahakasika an'izay fa efa samy homana isika rehetra izay ngamba no azontsika ambara fa dia misaotra antsika rehetra. Ataontsika ny iray Fpma 432 andininy voalohany faharoa fahatelo mandra-piavy ny tompo. Zao dia tonga eo mivavaka fangatahantsika
ingaviana ny tompona anjara miakatra ety an-dola. Mbola avavarantsika toko. Zanak Andriamanitra, mitoetra ao mahatoky ary miambina. Misaotra Tompo, satria izany loha hevitra zany no nomenao anay androany mba hahafantaranay ny sitraponao ataonay. Misaotra ny amin'izao andro faharoa izao, misaotra ny amin'ny tompon'andraikitra rehetra izay nandray anjara na ny mpitarika, teo koa ny nitondra ny hafatra, ary indrindra misaotra satria ianao no nanome Zanak'Andriamanitra afaka miona aminao androany tamin'izao fotoana izao. Tompo, raha nanomboka ny vakiteny izay novakinay dia anisan'ny songadina ny amin'ny hoe ny antso ny mpanompo. Misaotra Jesosy fa izay indrindra nahazo antso ny olona rehetra fa tsy tonga ho azy eto amin'izao toerana izao, ary tsy olona tsy fantatrao no natsoinao fa mpanomponao. Ataovy mitoetra ty anatinay izany Jesosy, fa anao zay ary miantso anay anao mba hiaino anao. Zay no angatanay Tompo. Raha tonga eo aminao zay mba sokafo ny fonay, sokafo koa ny masom-panahinay ahafantatra ay hiaino zay matetika tsy mahazatra anay zany amin'izao andro iainanay izao, ao anatin'izao andro mandeha mirimorimo fatratra izao, dia matetika miainoaino fa tsy miaino. Dia misaotra satria ny fananao masina mampianatra anay tena hiaino, ary tsy vitany hoe ny miaino fa ao anatiny ny fankatoavana. Maro no miaino fa vitsy koa no mankatoa. Ataovy mitoetra ao anatinay izany Jesosy, fa tsy hainay zany raha tsy mifanainao masina no mitaridalana hankatoa. Ary misaotra satria mampatsiahy ianao fa ao anatin'izany iraka rehetra zany tokoa tsy misy avy aminay, nefa omenao anay mahay-paona ny zavatra rehetra, na ny hoeti-manana, na ny fomba natanterahana, na ny zavatra ilaina, ary indrindra tsy mandeha irery, tsy miasa irery, fa ianao ilay tompontompo, ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka no miara-dalana aminay. Misaotra Jesosy fa tsy tonga ho azy ary tsy lanilany foana ny fotoana, satria sarobidy zany eo anatrehanao, satria maro no naniry aheno izany hafatra zany androany, fa manana tombony manokan'izay. Ataovy misaotra anao zay Jesosy io, fa na ny fotoana io ary anie tsy anay, sao dia misy ny eritreritra hoe mba handeha fangananana finiavana ary raha tsy nomenao dia tsy ho tonga teto. Misaotra Jesosy, dia mba ataovy ary manomboka androany ny fiainanay manontolo, tsy ho anay fa ny mezam-boninahitra anao aminay rehetra izay tonga eto androany na azo an'izay afatra izay. Aza atao mpiaim-panadino fa tena mpakatohan'izany ho anao ny zavatra rehetra. Dia mangataka izay Tompo ho an'ny sampana anankiroa nanatanteraka ny fotoan'androany, ny sampana fifoazana ary ny vehivavy kristianina zanakao, mba ho mahatoky tokoa amin'ny teny izay lazainy vavy, fa io lazainy vavy io na io mamono na io mamelona, nefa ianao efa nanome anay azahoanay teny mamelona fa tsy mahafaty, ary ny zavatra ataonay koa
na ny hitamaso na ny tsy hitamaso dia ho fampandrosoana ny fanjakanao. Fa raha miverina ianao izay olombelona tsy nahalala nataony tsirairay ary tsy nampianarinay tsara koa izahay, fa ianao nahafantatra ary mahafantatra izay nataony tsirairay na miafina na amin'ny akariary. Dia mba ho voninahitra tompo ny fisian'izany sampana roa izany eto amin'ity fiangonanao ity. Dia mbola mametraka izay tompo ny ity herinandro masina ho amin'ny andro fahatelo sy ny manaraka rehetra eo ampelantananao. Dia ianao no tsy hitsahatra hiteny hanome ny hafatra ary indrindra koa hanampy ny mpikarakara mba hazo izay tandrify azy ny tsirairay mandritra nyity herinandro masina taona 2024 ity. Tsy handalo fotsiny izany satria efa nomena trano izay ahianara roatra, fa vitsiny manana ny zavatra nomenao anay. Dia amin'izao herinandro masina izao koa tompo, mahatsiaro izay amin'ireo namanay eto amin'ny tany izay nametrahanao anay, na tsy eto na ray fiangonana na tsy ray fiangonana, ka mahatsiaro anao amin'izao herinandro masina izao Jesosy tompo, atao fantany fa nomena izay zavatra rehetra ilainy hiara-miasa aminao izy ireny. Misy kosa nefa ireo izay ao anatin'ny fahasairanana maha olombelona, misy izay mety tsy manana sakafo akory ara Jesosy, ho jerenao mindrafinao izy ireny, izay mety sahirana amin'ny lafiny maro samihafa ny olana na aretina izany, na tsy fananana olona mba hiresahana akory, na sanatria misy azony fahoriana amin'izao ora sy fotoana izao herinandro masina izao tompo. Fantatray fa mijery azy ianao nefa maniraka olona koa ianao. Engane ny olona izay hoetsehan'ny fanahinao tompo mba hatanteraka ny sitraponao amin'izy ireny izay mety ho tsy ho vita ny tsirairay aminay, satria no zarazaraina ho ianao ny fanomezam-pahasoavana vao laza teo izany. Mety aminay reto mety samy manana ny nomena izay tandrify amin'izany, mety kosa ny tsy ho amin'izany manokana, nefa dia mitondram-bavaka izay. Indrindra koa Madagasikara amin'izao ora sy fotoana izao izay ao anatin'ny tebiteby, ao anatin'ny tsy fahampiana, ao anatin'ny tsy fisy fandriam-pahalemana izay rehesan'andro ny zavatra misy, ao anatin'ny korontana. Mety misy koa ara ireo izay mety mamoy fono ny antony maro samihafa Jesosy, mba jereo mamindra fo fa zanakao avokoa izahay ary natsoina ho amin'ny anaranao. Dia ireo tany miady Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao, ao anatin'izao herinandro masina izao, matsiaro azy ireny amin'ny indrafonao izay Jesosy tompo, mangataka mivavaka ny famindram-ponao, ary indrindra bitsio ny olona rehetra izay nomenao fahefana ho adinina amin'izy ireo izany Jesosy, fantatray izany. Nefa miala nenina ihany koa ianao, toy ny alanao nenina aminay, dia mba mangataka izay Jesosy, miala nenina amin'ireny mpitondra reny izay misy azy tsirairay avy ireny, fa nomenao fahefana izy mba ny voninahitrao, ny fanjakanao tianao hitoetra amin'ity tany ity. Izany mba zavatra ataony zava-dehibe, fa tsy natao ho an'ny fireneny na ho an'ny tenany na ho an'izay rehetra mety ho tombotsoany, fa anao zao rehetra izao ho ianao, ny tany na ranomasina sy izay rehetra eo aminy, ny olona rehetra, dia mba ho tena tanteraka tokoa, na dia ety amin'ny tany feno fahoriana araka ny fijerina olombelona aza ny fanjakanao, satria eo tanteraka ny sitraponao. Dia misaotra Jesosy fa mba hampanantena koa ianao, fa tsy miasa maina izahay, fa tsy vitany miara-dalana aminay ianao, fa efa manomana toerana ho anay tsirairay avy. Tehiteny aminay tsirairay avy ianao, ny amin'ny mahampanompo tsara sady mahatoky anay, midira amin'ny fifaliany tomponao. Zava-dehibe nge zany ianao ilay Andriamanitra tompo sy tompo, mpanjaka ny mpanjaka, no miantso ny mpanompo midira amin'ny fifaliana, mba ho tena fifaliana hiainanay izany, na dia amin'izao mahaity an-tany anay izao, satria efa miatra
aminay zanakao ny fanjakanao satria ianao no tompo ianao no mpanjaka dia tsy handalo fotsiny zany Jesosy dia izay mba etaetany reto mpanompo tsirairay avy reto amin'izao resy fotoana zao Jesosy miainy vavaka ianao mahitany miafina rehetra ianao jereo manokana ataovy tsy ho adino ny andro androany alatsinainy fa namangy azy ianao ary miainy vavaka ianao ary ho tanterahanao zany toy lazainao taminay teo fa misy ny valiny na dia amin'izao fiainanay izao fiainanay ety an-tany zao ara dia manome anay an'izany ianao Jesosy ataovy mahatoky an'izany zahay fa te hanome anay ny tsara indrindra ianao dia ho deraina mandrakizay ny anaranao mena voninahitra ianao ary mbola faranany amin'ny vavaka nampianarinao manao hoe raina izay ny anaritra asina ny anarana tonga nyny fanjakanao tao ny sitraponao ity atany taky ny anaritra meona iny any saza mamilany ioka tahaka mamilana izay mihaka taminao aza mitondra anay amin'ny fakapana manafany amin'ny ratsy no fanjakana sy ny ary voninahitra mandrakizay. Sotran'Andriamanitra sika riavana fatateraka somantsara izao fanompoam-pivavahana izao. Mialohan'ny andraisantsika ny afatra sy ny tsodrano izay entin'ny ray aman-dreny mpitandrina dia ho mpitsanganana nanaovantsika ny hira fa 2:30 andininy voalohany finaritra ny olonao hiara-mitsangana sika. Zao no afatra avy amin'ny tompontsika mahatoky ilay miantso anareo, mahatoky ilay nanome anareo talenta sady izy ihany no anatanteraka izany. Andriamanitry ny fiadanana hanamasina anareo manontolo ka ho votahiry avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fihevian'i Jesosy Kristy tompontsika. Celui qui vous a appelé est fidèle, celui qui vous a donné des talents est en mesure de vous accompagner jusqu'à la fin de notre histoire. Amen. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Rafitsika.